Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Sorona fahafito. Tantara nosoratan'ny Njaka Ani. Ireto avy no anome aina ny tantara. Iangolapity, Iainan Tantely. Niaraka tamin'ny Nalijao, ny Aina Razafy, Fahendrena Raherinambinina ary Tiavina Fanambinana. Nandray feo sy nandrindra lafiny teknika Fanamby. Nana Tontosy. Rotsy fitiavana. Andro fahatelo. Zay no zava-nisy tandrika aika. Afaka mba hazavaina ao aminay kosa veloha ny antony. Fa mibantsina namaritra tokoa ve izy zany moa ry Monsieur Bertrand. Marina izany rika aika. Andraso ary jerentsika. Foa masina osy. Ay senao ry fananipito manakely. Miantso anao zay ka mamali. Mila valona ozy ampahafantaranay zava-miafo ny mena maso. Io eo fa ahoana ry zao? Fa inona ny lasain'io ry kaika? Inona ny lasain'io? Elo ako. Ono raha nay fisaonana rainse mo nanambato vazaha. Efa tsy azoko mihitsy aloha inona ny dirany dada amin'ity raharaha ty? De aloha mote de tonga fa maraina rapitso hanomana ny sorontsika. Fa tena tsy maintsy voahomana rapitso daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fa ahoana mihitsy ry kaka? Tena misy zavatra fen'ny kaka mihitsy aho. Fa misy ina re? Sa manaizy fa mety tsy ahomony indray ty sorona fahafito ty? De ana ho aloha mody. De sorika aza mivezivezeny vohijavina tsony aloha rapitso sao de atezitra amin'ny mena maso. De teneny koa reo namanao. Eny ary. Ay vika zany ny zava-nisy tany De tsy naninona ve ianao ry monsieur? Saika tapaka ny lalan-drako na hitazoko. Senga ahoana? Raha iaingo zany teo amin'ny toerany tale. Angamba torana io na safotra teo. Feo fotsiny aza mory ihany nampangovotra azy. Ny lako tsisy an'izany kazo ny talea. Ary dada to ve tsy naninona? Dada to variana be anenao Ahoana? Tsy ahoana hoe? Misy inona hoa dada to lasa saina be ianao. Tsisy ninina re. Mieritreritra ny zavatra atao rapitso fotsiny ahako. Fidy ahoana zay tale? Mila homanisy amin'izay ireo fitaovandreo na ny angalana azy zany na ny hitondrana azy. Zany hoe ny appareil rehetrarehetra zany. Sady mety mila diovina ihany koa reo. Ihany tokoa. Sady mbola tsy nikitihana mihitsy reny hatramintsika le nandeha farany iny. Raha zany dana diovy eny amin'ny dobo manga fa so misy fady tsy afakako. Amin'izay mba azo antoka tsara. Aleo rapitso zany nareny makeny. Zay nefa ry dada to saika hoe andehany ambotra varatra rapitso akatateloko. Zany ve anaka? Nefa tsy mety raha mandeha rereny amin'ny dobo eny zareo so tsy mahalala ny fomba fataony io. Ary maninona raha tonga de zao ka? Sa tsy mety ve? Ay, ka andehana rento zareo ry sofara. Mbola voa amin'ny enina sasa mantsy zao. Za koa hiaraka aminareo. Mijanony re. Alina nge ny andro so anahirana andray mantsy. Ka so de mangina rery any ela. Zay soa nge no any tsy tokony misy atahorana. Sa hoana ry so? Azo manakia fambenako tsara ny fidindry. Ka mijanony ianao ry kiala kely sady lasa tsisy miandro koa ny trano Zahay sy Monsieur Bertrand mbola misy zavatra atao kely koa.
indray ary. Dia aza mijanona eo lanina ry Fara? Eny ry Dadatoa. Tongotsika. Andasa voakako reto fitaovana reto ro sasana. Ary aika vitsikely izy reto e. Neveriko hoe zavatra be dia be. Ilay valizy fotsiny nabetsaka azy teo. Betibety fotsiny reto dia vita ka. Ay, ka tsy andao ary aloha hijerany zavaboary tsy andromomanga itsika. Izany. Andafasehako anao e. Zao hitanao zao ny akantony zavaboary aty rehefa alina ny andro. Ve ka misy toerana mahafinaritra be ohatran'izao aty? Toerana fandehanan'ny vazaha taty taloha saingy indrisy fa vokatry ny resaka samihafa mahakasika ny menamaso hoe tsy tia vazaha dia tsisy mandeha intsony taty. Nefa dia toerana tsara ohatran'izao. Eno ako. Jereo ange reto voninkazo amin'ity toerana boribory manodidina an'ilay rano ity e. Ohatra ny kintana manodidina ny volana balika. Mazava sy mamiratra ery ny felana. Ka izay mihitsy hitanao ty dobokely ity. Tazany fa ireo mirano teo ireo ny kintana sy ny volana balika. Tsy mihetsika izy ireo. Ireo tokoa eo. Dia ampidiny moramora ao anaty rano ny tongotra oronge. Dia etsy moramora anetsika ny rano. Zao? Dia tazana amin'izay ireo sy ireo. Mihodina manodidina an'ilay volana teo ny kintana rehetra. Mahafinaritra ery mijery azy. Izao no anisan'ny kilalao nahafinaritra indrindra. Saingy efa ela ny tsy tety intsony. Ka izany. Sento izy marina. Tena monjo mipetraka koa. Sady nampidina ny tongony ao anaty rano. Resa lahatra fa tena tsara tarehy ty sofary ty. Zato sariny atao anatin'ity rano ty. Ny volony lava. Sofara. Ahoana tiko? Dobodoboka vavy sa voko izany. Asa inona re ny antony? Tena angamba lasa tia ny soafara ka tsy haiko fa misy hery manito na heritreritra azy foana. Fidy, variana be ianao. Azafady akia. Fa inona no mahavariana anao e? Fara. Ahoana? Ohatra soa rano mitopatopo izao ny fitepon'ny foko ato. Manetsika an'ireto karazan-gita mpitiavana manodidina anao. Ianao izay solon'ny volana balika eo. Manazava ny foko sy mandravaka azy anjaro kanto ohatran'izao. Tsy azoko. Fa inona daholo izany? Tiako ianao ry soa. Fidy fa ianao ve adaly e? Efa manana olon-tiana anie ianao e? Ka tsy haiko e. Tena navesatra loatra tatao boky ilay izy dia tsy sakako tsonka. Tsy mety izany. Tsy mety ho azy andry. Namana no efa nandraisako anao. Sady jereo iaingo. Tena tianao ne izy iny e. Tsy mety ka. Soafara. Andraso aloha e. Tena tsy izy marina. Tia hotsiniko tokoa e. Fara. Tsy manina fahavela ho aniny. Efa voalazako aloha izay tiako ambara azy. Edry. Ary lasa izy teo. Io manasa an'ireo fitaovana eo kay. Andraso andehanako eny dia tambatambasako. Tena tsy mahazava mihitsy ty ataony kiako ty. Misy zavatra ve na tantara mbola tsy nolazainy tamiko e? Ndaso marina hoe, ndaso. Allo hikariko ato amin'ireto taratasy maro be ato anaty vata reto aloha.
so mantsy mba misy zavatra tokony ho fantatry momba andry dadabe sy dada. Tietro misy boky sy anarana maromaro ty. Io ny anaran'ny dadabe Rabesily. Lasoka roa anaty aloha. Ahoana tsara fanahy sy fianianana tsy azoko. Inona tsara tamin'ny Menamaso. Fa ahoana ary zany? Tena tsy mazava valeo anontaniako mihitsy kaiky avy eo. Tena tsy azoko mihitsy. Tangala! Vonona ve ianao e? Oy, tena Monsieur Bertrand zany. Ay moa efa tokony andeha ho any amin'ny kiako zaiko. Ho avy rery Monsieur Bertrand. Neveriko fa natory ianaoko? Aka, tsy natory ahako. Tsy zany fa ny zavatra nikaroako kely zay tao ambony tao de variana tao ahako e. Aivy e. De ahoana? Vonona ve ianao am'le resako maly? Eny e, efa nisaintsaina tsara ihany alinako. Fa somary gaga ihany hoe tena marina daholo ve zany le ny lazainao rehetrarehetra eny e? Tena marina reny ka. Raso fa hazava aminao izy rehefa tonga ao amin'ny kiako tsika. Zay rikaika. Ahoana zany fifanekeana nataon'ny dadabe Rabesily tamin'ny Menamaso zany? Eny e, efa saika ho lazaiko anao tokoa zay sangy nenao moa ny tonga aloha. Ka eno tsara ary fa ho tantaraiko. Mihainao ary ahako e. Fony mbola Rabesily dadabe anao no nonona teto de efa re tamin'izany fa mitahiry areny ty tendrombohitra vohitsaviny ty. Saingy mbola tsy tao Menamaso tamin'izany. Nitondra vazaha teto izy andinika ny akanan'le arena. Kinanjo moa fantany meloa fa hivadika aminy vazaha io e. Zany ka nanatona Bimasiray izay izy tao atsinanana tao. Izay rakoko zay efa maty moa izy io. Ary ny antso fanano ry zareo iambina ny arena ho vohitsavina. Mazava loatra io. Teo no nampisy any Menamaso. Rehefa nikasa katsokosoko ny arena le vazaha de avy hatrany tena telo amin'ny Menamaso e. Ary nanomboka teo de nanozana zay vazaha miditra ao ty Rabesily. Ary nasiany famato sy fitomboka tamin'ny Menamaso zany. Zany very kaiky. Tena zany tokoa. Ary araka ny toromarika rakoko de tsy mijanona maka vazaha io fanany Menamaso io e. Raha tsy feno fito. Andre kaiky io. Raha azoko tsara zany de tsy maintsy ho faty ilay vazaha lehibeny ao aty. Mazava ho azy ka. Fa ny tsy azoko de ny anton'le fanontaniana momba ny dada. Ka tsy zany fa velim-panahina kely aleroa e. So mba hanjavina to le farany teo ary le vazaha. Satria efa nisy toy izany koa manko tamin'ny ray iseta ty. Ay ve? Gaga mantsika. De zay zaniko. Arak'izay moa de mipetraka ny fifanarahantsika de mampolo isan-jato isan'isany. Fa sao nefa tsy azo atao fantatry ireo mpiasanao reo zany. Eny azy. Raha mba fantatrao marina manjary tangala loza manantanina anao vokatry ny fifanekena nataony rainao ihany no anton'izany. Tsy ny raharainy fankahalan'ny rainao vazaha sy ny famato efa napetrany teto. Sao enjera ty aminao ny sorona fahafito zato farany. Indrisy fanatea hanavitra anao asa tsy afaka satria zay koa no antoka hampandry izay ty tanàna sy ampiverina ny lazany ray e. Ka na te hanavitra anao asa tsy afaka satria zay koa no antoka hampandry izay ty tanàna ty sy ampiverina ny lazany ray. De efa milamina po zany ny zavatra rehetra fa aleo zay andeha rikaika. Eny ary ndehana tokoa. Sady efa ho avy koa ny vahiny e. De itsy anazy aloko. Dao ary
raha pitsolona ny sorona dia ataovy tsara fitiovana tsara ny vahiny a. hitako lasa tezitezitra amiko izany soa faratra amin'ilay omaly ariva iny. Eny tsy meko tsy nisy saingy mangataka amin'ny eo ambony aho mba ho tanteraka ihany ny faniriako na dia hoe ho sarotra azy izany. Tia atao aiza ny fiainko. Fidy sahirana nga ilahy. Fa hoana andamontsika hiaraka amin'ny beny izany aka tantely eny ambony avaratra fa tsy dia salama ho ny sofara dia tsy afaka andeha izy. Izany ve? Ka ny loha koa nge marary be e. Zary zao andeha atoroko. Za nefa mba saika anararoatra hoe hitsangatsangana hijery tanàna hiaraka amin'ny lako sady mba tsika roa rery. Kiala sofara iny manko efa hitako hafahafa fijery an'lahy ery aza manadala rery haingo a. Indrindry miaraka amin'ny bena maka an'izany fa za la otoroka. Ary aza mipanga ny sofara eo ndrefa tsy mieritreritra ninonino izany izy ay tsy efa nahazo tampotampontany koa ve. Sady mety izay koa izao ny mahakamo an'lahy andeha io satria tsy any sofara arako daholo ny reny ridy e. Inona koa zao ny araky ndre eo? Reniko reny hoe reny inona? Soafaro katsaka soafaro tsaramaso. Ataoko adaly ianao ka ho tezy. Mailaka ery ianao raha vao soafary. Raha tsy izany ve efa soa ny antsonao an'ny kiala tambanivohitra iny. Leo be an'izany fa aleoko mandeka. Aleoko mamonjy fandrena. Sofaro atory a. Fidy tena lasa isy marina. Mila mitady hevitra fa lasa ny kiala sofara eo iny Fidy iny raha mitoy izao ka tena marina e. Malagasy FM nanalotra ho anao teo sorona fahafito. Tantara nosoratany Njaka Ani. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Iangolapity Iaina Tantely Niaraka tamin'ny Nalijao ny aina Razafy fahendrena Raherinambinina ary tiavina fanambinana. Nandray feo sy nandrindra lafiny teknika Fanamby Nanatontosa Rotsy fitiavana. Lola itoy.